voasambotra ny colonel Patrick Rakotomamonjy teny Moronakona teny amin'ny ny bypass iny zany ny avy amin'ny sampana fikarohana ny gendarmerie pirenena sy ny zandary akady lalana no nanao ny fisamborana azy. Rehefa voasambotra izy dia nentina teny amin'ny tobin'ny zandary teny fiadanana ary nalefa avy hatrany ny alina ihany eny amin'ny fonjan'ny Tsiafa taoriny amin'izay rehetra izay. Ao anatin'ny lisitra ireo 340 voalaza fa mikasa amono ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny colonel Patrick Rakotomamonjy ary namoahana ny didy fisamborana izany rehefa tsy tonga tamin'ny fotoana ny akarana teo anivy ny fampanoavana tamindreo voasambotra ny daty ny faharoa ny volana avril lasa teo. Fa voamaly fakomaly alarobia no namoaka video i colonel Patrick Rakotomamonjy milaza karazana révélation amin'ny hoe akolikoly fiarahana mitsokombakomba amina ratsy ataony mpitondra ny amin'izao fotoana izao zany. Dia izay zany toy ny roa andro taty aoriana no nisy izao fisamborana azy izao nokarohina nandritra ny fotoana ela. Fantatra ihany koa fa nisy teratany frantsay miaramila teo aloha ary malagasy misa efatra no efa voasambotra ny andro ny alarobia ihany taorinan'izay video izay ary nanamora ny fomba nahitana ny colonel Patrick Rakotomamonjy raha ny vaovao. Izay vaovao rehetra nentina izay dia tsy avy amin'ny tompony andraikitry ny fiarovana sy filaminana akory na ihany koa loharanom-baovao avy amin'ny fitsarana fampitam-baovao azo antoka kosa nefa avy amin'ireo pejy tapajotra serasera Facebook. Misy fitenenana malagasy zay hoe ela nanjononjonoana ka sendran'ny ambanin-javatra elan'ny toratorana ka mety avomasonangatra rehefa ela ny ela dia tsy maintsy hita ihany koa no marina ary anisan'izany vaovao omaly ariva ny amin'ny mikasika ny colonel Patrick zay nahiditra amponja fonjy maika ihany koa eny tsy efa eny araka ny vaovao zay voaray hatrany mikasika an'izay resaka fisamborana izay. Raha ny vaovao zay voaray hatrany ihany koa mikasika an'izay fisamborana izay dia vazaha frantsay iray sy malagasy misa efatra no efa nosamborona omaly araka ny vaovao ny voaray mikasika an'izay zavatra izay zany dia nalefa ihany koa fanadihadiana mikasika azy ireo ary dia omenanao mendarana io ihany moa ny vaovao izay marina sy voamarina rehefa tonga araka ny fanadihadiana sy mbola mipetraka hatramin'izao. Zavatra tsy dia fahita firy ihany koa kanefa anisan'ny mampivarahontsana fa viantitra efatra ambin'ny polo taona manana fahasembanana no naorana tovolahy anankiray mirijarija be zay eo amin'ny 20 taona eo hatrany vaovao zay nalaina tao anatin'ny gazety Tia Tanindrazana. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka mihitsy manenjika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapana mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha ha? Nandravatra ny omaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha raha tsy inonako. Ay, hitanao zany ianao ihany tena valy azy. Ry namako, ny tranom-pody no vitany vava, fanovana kosa, antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozana zao andao mba hanavao toe-tsaina Namaraina na atoandro na hariva. Top radio foana. Mbola manatrany raba zay efa nataony namana no mankilay ny fandarantsika tamin'ity andron'ny zoma ity fa 17 volana aprily miarabanao ihany koa namanto Constant Revelson mialay eny ary. Tahina kely mahafandrayntsika tsy ny lafin'ny teknika Thierry Alain Rakotondririna kosa manao ny fandrarana gabobe eny miazakazaka be ny fandehany toetra Constant Revelson tamin'ity herinandro ty fotsiny ary dia tato anatin'ny andro faraparany dia tena zavatra maro no miseho
andeha ataontsika hoe sokajiana telo fotsiny angamalola izy satria misy mifandray reo zavatra miseho reo raha ny akaiky indrigny ataontsika hoe moroblany aloha eto Antananarivo renivohitra dia tendry aloha zany ny PDS nahazo PDS team nareo team Antananarivo renivohitra dia mandeha ny manaraka miaraka amin'ny ataontsika hoe filoalefitra ny délégation na manokana anankiroa moa zany araka ilay didim-pitondrana zay nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo ny lafiny faharoa mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny sy mifandray ireo dia ataontsika hoe lohevitra anankiray mikasika ny tanora sy ny fionan-dom-pirenena dia rehefa tanora moa maro ny zavatra mitranga ho an'dididana tanora dia misy le hoe GNZ dia le GNZ zany ao BDP ny fanoekevitra miseho misy ihany koa ny tranga misy amin'ireo ataontsika hoe tanora sasasasany zay ao anatin'izany atao GNZ zany dia nisy moa le ataontsika hoe fanokafana ny fionan-dom-pirenen'ny tanora zay nitaterahana tery amin'ny sisitry ny vato tamin'ny talatalasa teo ny fahatelo iny zao nitaontsika hoe vaovao mafana satria nitranga tamin'ny Mahaliariva dia toy ny raha ihany moa zany raha ny tena marina fa le mikasika ny fisamborana na voasambotra moa zany ny colonel Patrick ary tsika miteny zao zany dia fanetsefa moa izy zay zany lizy Constant Revelson dia andao restika ataontsika hoe mandeha ambaratonga ary mikasika ny tanàna Antananarivo renivohitra Antananarivo sy ny PDS vovoatendry za moa tsy mba manasingasingana zavatra zany zay ny antony mampisatsika eto ary zay mifanapitsika ny mpiaino hoe na misy singany zavatra miseho ary dia misy ny fototra mahatonga azy sy misy ny lalakalehany foana iny rehefa avy eo za zao tonga dia mivazovaziko taminao hoe nahazo PDS team nareo dia iny moa zany ny fampitonontonenana ny team Antananarivo fa izao koa tatoato zany le team tsy nandeha nitsangatsangana nanao madaredy tsony ny tena nataony raha mandritra ny fotoana hoe ny olona mivaky loha amin'ny hoe fanavozana ny republika fa efa miditramiditra amina toerany zay dia ajanikeo ny iny fa ny engane tsy hoentiny fotsiny amin'ny fomba mahazatra hoe mino fotsiny ihany satria ny nambe folo taona tsaika nino fotsiny ihany dia zany le farany dia io moa rehefa miresaka Antananarivo sy ny fanamby miandry azy eo dia maro ihany fa angambany efa miandry zao toyny eo zany tsika mikasika an'izay raha zay satria famindram-pahefana moa zany mbola ho tanterahana ao anatin'ny fotoana aiza zany le ohatran'ny solony ohatran'ny karazana arifanina le hoe ohatran'ny mba ino moa filazana an'izany ohatran'ny hoe solon'ny mpanolo-tsaina salam'izany le izy sady mpanatateraka fotsiny dia zay dia satria tsy mbola mazava tsara moa zany amin'inony amin'izao fotoana zao raha mamaky fotsiny ilay ataontsika hoe didim-pitondrana dia manome izy ataontsika hoe karazana référence na andininy amin'ny reo lalàna amin'ny feno vondroboaka aparitra dia raha mazava tsara ny voalazan'ny andininy nefa raha miatra ihany koa le ataontsika hoe didy navoaka ny conseil d'état mikasika ny fifidianana teto Antananarivo dia am'izay zany le hoe manala sala hoe inona ny tena zava-misy manoloana ny inona ny tena zavatra hitranga zany hoe hotazomina sa tsy hotazomina ilay rafitra ataontsika hoe le organe délibérant izy raha miteny zay ny vao mbola nampiasain'ny lalàna mikasika an'izy dia mbola miandry indrindra atao hoe na misy mahasolo azy tsisy mahasolo azy zay mihitsy mbola aza le andininy fa 3 am'zato io zay nge Rolandremaina anisan'ny mampiasa loa mihitsy tia le hoe foaniny antenimera foaniny antenimera toy izy ao hoe sovaly tsisy lambridy avela am'izao eo ve zany le firenena le mpanatateraka ka ny aty aminareo aty amin'ny commune koa zao dia mipetraka ihany zay sovaly tsisy lambridy ve io zay le hoe manao parallélisme kely moa zany ao anatin'le izy dia hitantsika eo fa tsy misy azo singaniny zany tsisy mandeha singany mety mbola hiverena ihany iny rehefa avy eo araka satria ny fotoanantsika moa mandeha le zany mbo zarazaraina kely lay mahafana miresaka reo lohevitra hafa ny faharoa dia mikasika ny tanora fikaonany dom-pirenen'ny tanora sy ny atao hoe fanehoan-kevitra samihafa ny tanora sy ny ao anatin'izay satria dia mbola misy loha voatazona eny amin'ny anarana politika ozy le rahagahana karaha izay eo ndrindry tsika io zany zao rehefa Constant Revelson tanora ka le resaka tanora
mora ihany ho an'ny teandray tena hoe te hiditra am'le sehatra eto amin'ny firenena io nga misy lafiny anankiroa ny lafiny anankiray zay keo tamin'ny tanora mba nanao ohatr'izany voarava ny fitondran'ny repoblika voalohany volana mai 20 62 26 juin nga filiberatsiranana ihany no andeha hitarika ny fahatserovana ny teria asamonina teo amin'ny avenu sa teny mamasina to teny mamasina voalohandohany vava zany nataonay zany inona fotsiny ny olona matiny tifiriny oranga io ahoanada de nivoaka mihitsy tamina trakta nataona hoe hoparazana ho an'zay nytolona zao fa rehefa natao zay hoe la izany ve mahatazona an'io fa reo aloha ny miaramila fa reo aloha mbola misy ny ino amin'ny processus ny fizotra ny mandalana momban'io inona tokoa fa tatyarina volana vitsivitsy nge de niova tanteraka ny constitution afaka le filiberitsirana nanazo fahefana raha manantso voambaka ny miaramila zay tam'izany ny tiako lazaina zany de zao zay anisan'ny zavatra tsara inaratsika zay no hoe tsy an'io ny apitso faharoa arak'le tenitsika teo tsy avelo soavaly tsisy lambridy za tsy mbola hitako tsara zay olazaina momba n'le premier ministre vaovao fa miaino de zay voarambiny sofika aloha fa tram'zao tsy mahita document soratra n'le navoaka nefa ela ihany tsy efo herinandro de raisiko mihitsy le teneniny hoe ary tenitsika teto tamin'ny heriny lizy tenitsika teto tamin'ny heriny le hoe io assemblée io na ho afaka io na tsy ho afaka io nisy olo zavatra hafa io de zao no izy reto misy vary mangatsika n'io assemblée io reo député reo zany ahoana ny haute cour de justice manamboaranareo didina lalàna moa zany azy manamboaranareo lalàna mety mandeha any amin'ny hoe na ho alàna tao io na ho atao io rehefa ohatra hoe zavatra mila iodininany amin'ny fikaonantom-pirenena de alefa makany hoe ahoany tono momba ny haute cour de justice alefa tak'izany ko hoe ny assemblée nationale nososehan'ny mpanatanteraka teo aloha teo manala ny tsay kristiana reo de tsindrin'ny mpanjaka rajoelona fotsiny hoe tsy miala eo io ahoana ny ataonareo momba n'izany tak'izany toy ny enquête parlementaire anareo tsy hita zay aloha vodiny tsy hita tableau ny indemnité takin'iny ahoana koa ty ianareo misy nareo ihany nanao azy hoe député ana district anareo ka de tsy mihoatra ny district amin'ny zavatra ataonareo ahoana reny rehetrarehetra reny na ho alàna na tsy ho alàna reo assemblée reo vary mangatsika tsy maintsy mivoaka zany eo anatrehan'ny hoe fanavozana ny republika anao sa tsy anao ary ngeto de mitodika amin'ny resaka FFKM tsy maintsy tsika ny teny teto ndray mandeha hoe ny olobe eto amin'ny firenetsika de tokony misy mandona tratra hoe zao ny toerana nisy ohatra hoe za de député kanefa de misy am'ty na tonga ny rajoelona tsay kristian lasa mpanjaka ary nambabo ny firenena zay manko le hoe capture d'état nge rehefa atao teny vazaha manko izy de ohatrany hoe fikaonandohany any amin'ny samy be diplôme any zany fa le capture d'état de hoe lasa tompo ary tompoiny ny firenena rajoelona sy ry tsay kristian sy ry ravatomanga misy an'izany fibabohan' zany tokony avoakan'ireo amin'ny député reo raha ohatra izy ka mba te analefaka ny tsy fitiavan'ny olona azy satria la sibatra mora be mihitsy izy zao amin'ny tsy mety miala tsy miala mihitsy ange le fitakiana hoe foany le assemblée ka raha mba misy assemblée mampiseho imasom-bahoaka hoe faotako lehibe zao no nataoko amin'ny mahadéputé tsisy maneranareo lazao aty nge fa apetra moramora ny FFKM any de izy mba manonona ny karaha ohatrany ko ofesy fa eo anao de député teo anao de zao anao de député ihany ko nefa fanavozana ny atao
mety mbola no landalina kely iny tsika rehefa avy eo fa ny ataontsika hoe hevitra fahatelo resana de satria mifanohy amin'izay ihany mikasika ny rahapirenena resana capture d'état zay moa nisany hoe famerimberin''ilay ataontsika hoe colonel rehefa laleo hevitra izy tao anatin'ireo vidéo maro samihafa ny amin'ny hoe mafiandray moa zany le voambolana tena nisany resany de ao anatin'le izy dia reny moa zany zao ny vaovao farany tao anatin'ny jatotsika hoe 12 ora teo de voasambotra teny amorona koa izy teto Tananarivo efa Tananarivo moa zany dia nalefa avy hatrany any Tsefa any zareo teo anivon'ny gendarmerie moa zany na voasambotra azy fe tsy afiadanana mazava loatra de mety gaga ny sasany aloha efa manina tonga de na Tsefa de fampatsivana kely fotsiny nisy raha zay na voatontonona le fifofona ny amin'ny filohan'ny fanavozana ny republika de nisy olona 13 lay ny nandeha ndraraha tery amin'ny eviny pôle anticorruption tery dia 9 zany no nampidirina ponja vonjomaika aloha nisy nalefana Tsefa de nisy toerana hafa satria nisy vehivavy ny sasany tamin'ireo ary hoe ndroa de anaovana didy fampisamborana de anisan'ireo roa voatonona tao anatin'izay ny colonel Patrick satria izy tsita ka hita izy de tonga de zay anisany miteraka le hoe nalefa any amponja avetrany izy zany vo tratra zay aloha zany amin'iny satria tao alohan'iny zany de nisy an'le raha hoe drone sy sisa tsy mbola mety mifarany ny ary mitondra fanazavana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny republika tamin'ny alalan'ny talehan'ny serasera de samy nandraisany azy moa na ny mpiaradi na ny ataontsika hoe ny détracteur an'izao fitondrahan'izao ka efa resakitsika teto ihany resakitsika teto hoe maninona no any amin'ny resaka mifofoaina no izy oran'izy ity de mialatsiny mety manafotoana an'izay madio saina sy madio fo amin'izao fanavozana zao fa matotonga amin'ny hoe mifofoaina de tsy maintsy misy ao na andaniny ray na andaniny ilany tsy maintsy misy ao miady remby tsy maintsy misy de ohatry ny adiny ny tamin'ny fitondramanjaka taloha ihany aina ny fetra ka io zany aleo re olona tena ibaribary mihitsy amin'izay hoe navoaka nreto le amin'ny force de défense de sécurité moa zao de hoe izy de manitrikitrika za de mitehaka kely an'iny mba misy mitovy amin'ny zavatra manahirana antsika eto hoe manitrikitrika mihitsy izy hoe alao hipoitra alao andeha ny fikaonandoam-pirenena tsy le fikaonandoam-pirenena mahinona azy fotsiny fa le hoe fanavozana ny republika atao amin'ny fikaonandoam-pirenena io raha fanavozana ny republika ny atao de baribary ny hevitra iverinao hitondrana ny tany sy ny firenena fa rehefa tsy zay ny atao tsy maintsy misy mitetika ny amon'ny hafa ao de ny aza ny anatra itsika zay tena hanao ny fanavozana ny republika aoka tsika aza tsy manapo ady tsika manapo iza ady tsika fa misy zany de tena veriremby ary de hifamono amintsika no ataony ary tsika zay mandeha amin'ny saina madio na anao fihetsiketsehana andalambe io na anao fanambaran-kevitra io na anao inona ninona io de ataovy mibaribary le fanovanan'ny republika ty tsika atao fa za lefa fotsiny amin'ny hoe ravao ty ravao ry ravao ty zao no asolontsika azy zao no anamboarantsika azy de tsika menakavy eo na tsy mitovy hevitra ary afaka miady hevitra amin'iny sy ny anaovana an'iny aongany ry tsy maninona mahazo miteny an'izay ianao fa zao ny zavatra fanavaozana an'io ataotsika fa raha tsy zany de izahay le génération zokiny zany de tediavinareo atao fatetinalina fotsiny eto hoe de ravao ry de zay de anao inona nefa ambarao de lazao nareo zao efa nahazo alalana tamin'ny zabotsy nyainga tery Ambojatovo moa izy nainga Ambojatovo tonga tery amin'ny 13 mai ahoana ny fomba hahatonga ny reny fahalalahana reny ho zay ny fomba raikitra eto Madagasikara hoe mahazo maneho hevitra na manao randrana tsy tiany manjaka aza zany konge de efa dinga nahazo ny tanora tonga zay ahoana ny fahefan'ny préfet ny police eto ohatra ahoana ny fahefan'ny maire eto amin'ny hoe ny sy ny lalàna mitondra ny fihetsiketsehana ny fahalalahana maneho hevitra satria zay ny republika ko satria amin'izao fotoana zao tokoa zany de eo mile mpisan'le hoe
napatsakely aniny moa filohan'ny fanavozana ny repoblika tamin'ny nisy an'le hoe fikaonandohan'ireo tsika mpitarika orinasa tery mikasika an'le hoe ao anatin'ny ameany zao a raha ao anatin'ny amena de misy lalàna le 91 na be resaka sy maro de mahatsy an'le izy tamin'ny andron'ny covid le hoe tsy miena le fahalalahana sy ny le restriction zany ao anatin'le 91 iny a de nefany a navela de zay zany le izy fa le tena aperako eto de hoe navela ngamba ny amorapon'ny mpitondra fa aoka ho fomba raikitra eto amintsika aoka isy fomba voasorotra sy voapetraka mihitsy a miaro an'iny fahalalahana iny ka raha misy koa ny manohakevitra an'iny a hanao rapitso de mba afaka manao koa izy ary ny andraikitry ny ohatra hoe raha mitanàny dehibe ohatrana Antananarivo ny andraikitry ny préfet de voazava mazava tsara hoe rehefa mahazo alalana amin'ny tena mpitondra voafidy de ny anjaranao zay voatendry fa anjaranao voatendry ny miaro aniny ny faneho-kevitra iny fa tsy hoe satria anao no mibaiki basy a de ianao zany tsy maintsy arahany eto oatra tsy repoblika mihitsy ny ele zany a zavatra oatra ny farafahakely ny ary tsy de raharaha iny reto zandritsika reto loatra am'le fihetsiketsehana ataony nefa ny zava-dehibe zay nanao fihetsiketsehana teto tamin'ny taona 10 agnamby iny a vita nay mpanao fihetsiketsehana ny mifametraka tamin'ny commune ary de mifametraka tamin'ny emo moa izy ireny zany le ilazana azy teto amin'ny région hoe zao ny andeha amin'ny fihetsiketsehana zao zany ny anjaranareo a zao ny anjaranay mpanao fihetsiketsehana vita firy herinandro fihetsiketsehana teto tsisy zavatra nakaiza tsisy herisetra tsisy ninona anaraka dokam-barotra vitsivitsitsika aloha de manao ny fandaran'iray orinjay ary